mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatrao ve. Fandaharana izay anaovana fitazaina olom-pirenena na éducation civique eto amin'ny radio Soa i Madagasikara. Tamin'ny fandaharana farany dia fanehoan-kevitra momba ny adidy sy andraikitry ny olom-pirenena aorian'ny fifidianana no hitondrantsika fanazavana. Androany tsika dia zara fomba fijery momba ny hoe inona ny toerana tokony omena ny fokon'olona sy ny fokotany ao anaty rafim-pitondrana hitantanana amin'ny firenena. Iarahantsika mahalala fa manomana ny fiainam-pirenena ny rafitra fagnavaozana amin'izao fotoana izao. Ka izany indrindra nanaovana ity fanehoan-kevitra ity mba ampatsiahivana fa mana rafim-piarahamonina maha-izy azy sika malagasy. Raha te hitondra fanavaozana marina isika ka te hametraka firenena mafiorina dia tsara ny hametrahana ny vahoaka ho fototra toy ny fananganana trano mafiorina. Eto Madagasikara ny fokon'olona dia rafitra manana maha-izy azy ary ny lalam-pandrenana andininy faha 2016 tapany voalohany dia milaza fa ny fokon'olona nalaminao fokotany eo anivon'ny commune no fototry ny fampandrosoana sy ny firindrana eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny kolotsaina ary ny tontolon'ny iainana. Iarahantsika mahalala fa zava-dehibe amin'ny fanendrana amin'ny fiarahamonina araka ny voalaza io sy ny fiainam-pirenena ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena. Haitsika tsara ihany koa fa eo amin'ny fiainan'ny malagasy dia zavatra efa mahazatra eo amin'ny fiarahamonina ny manao asa-pokon'olona amin'ny fanaovana foto-drafitrasa ho an'ny tombotsoa iraisana amin'izay zavatra mety hoe tsy voatery hiandrasana amin'ny fitondrana fohibe toy ny fanaovana lalana isaky ny maintany ohatra dia zavatra fanao any ambanivohitra rehetra any. Ny fananganana ny fanerenana ny sekoly aorian'ny rivo-doza, ny fanadiovana ny tata-drano alohan'ny fotoam-pahavaratra mba hisorohana ny fiakaran'ny rano an-tanan-dehibe sy ny sisa. Iarahantsika mahalala ihany koa fa misy eny amin'ny fokotany eny ny antsoina hoe dina-pokon'olona izay rafitra hifampihezan'ny mpiarahamonina sy ny andro-maso-pokon'olona izay miantoka ny fandriam-pahalemana tsy miandry ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Fe zava-dehibe ny fanajana ny kolotsaina ao anatin'ny fitantanana amin'ny firenena raha te hametraka rafitra mipetraka amin'ny fifampitokisana sy fanajana eo amin'ny mpitondra sy ny entina isika. Noho izany dia tokony omena toerana lehibe ao anaty fanomanana ny fiaonam-be-pirenena ny fanomezana hasina sy fanomezana fitenenana ary fakana ny hevitry ny fokon'olona isam-pokotany momba ny famolavolana ny lalam-pandroana hitondrana amin'ny firenena sy ny fifidianana ho avy rehetra. Ary tsy ny malagasy monina eto Madagasikara ihany no tokony hakana hevitra fa tokony hoenoina ihany koa izay mety ho fomba fijery sy anjara biriky avy amin'ny malagasy ampelezana amin'ny maha olom-pirenena ny malagasy tsy vaky volo. Tsara ho marihana fa ireo malagasy ampelezana ireo dia mandray anjara amin'ny lafiny maro sy amin'ny sehatra maro amin'ny fiainam-pirenena, amin'ny fanampinan'ny fianakaviana, amin'ny fananganana foto-drafitrasa amin'ny alalan'ny fikambanana izay misy azy ireo sy fananganana orinasa mihitsy aza ho an'ny sasany. Dia zay no azo ambara mahakasika ny toerana tokony omena amin'ny fokon'olona isam-pokotany ao anatin'ny fiainam-be-pirenena izay homanina amin'izao fotoana izao ka misaotra anao naharitra ny eno hatramin'ny farany. Mirary fahasalamana ary manasanao sahady anaraka ny fandarana manaraka. Veloma tompoko. Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana? Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?